katsaka amin'ny fotoana rehetra. Andro fadimy ny fihiboana. Efa manomboka miverina sy kelikely amin'ny laony ny vidin'entana. Raha toa ka nojifaina 2 ariary ny ovray kilao ny 7 martsa, ny andron'ny 7 martsa dia jifaina 300 ariary izany. Fanidina kilao rotsiny io. Amin'ilay izy efa betsaka moa efa afaka mivezivezina ny tobiny. Efa betsaka ny kamo tonga amin'izao dia efa nidina ny entana. 2 arivo izy teo amin'ny nanomboka latsinainy talata teto izao izy efa lasa 300 arivo. Ohatrina ny kilao tongolo gasy zao? 4 arivo sy iray. Tamin'ny latsinainy mivarotra dia 5 arivo sy iray dia nidina 4 arivo sy iray. Ny vidina citron zao amin'izao dia 20 000 ka hatramin'ny 25 000. Ka nahatonga azy ny nidina ohatr'izay le eo amin'le transportny tôbila mahazo mandeha le mpitondra entana dia mba mahafaka mamasiny eto Antananarivo ihany sy tapaka zany le fitondrana entana dia afaka mamasy matetika. Tafakatra teo amin'ny 7 arivo izy 9 arivo taloha fa zao efa nidina 4 arivo 9 arivo. Na dia eo azy izay fidinany vidin'entana izay dia misy anefa ireo mpivarotra no mitaraina satria tsy misy ireo mpividy. Mampakatra entana daholo ny tatsama vokatra, mividy mora omeny mora zay fa eto kosa dia tsisy mividy satria vao rahona amin'ilay hoe amin'ny 12 dia midina vavady. Zay raha fa tena mandinika ny aretina mety tsy hahafaty anay fa eto amin'ilay tena anohanana ny tena mahafaty anay zany. Zay zao mody idinareo eto miala eto amin'ny 12 tonga ny tanànanay amin'ny 4 sasany tonga any tsy mamantana ninona ny ankizy. Inona zany no hoan'ny zanakay.